Fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho topoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo maro. Matio 20:1-7. Ho an'iza marina no iainantsika, ho an'ny tenantsika sa ho an'ny hafa tahaka an'i Jesosy Kristy? Jesosy Kristy raha lasaina bavy-malala tamin'izy tetỳ ambony ty tany ty 2000 taona lasa izay, dia niaina tamin'ny fanompoana ny hafa ary tena fiainany mihitsy izany hoe manampy ny hafa hitarika ny hafa ho amin'ny famonjena. Ny fiainan'i Jesosy teto an-tany ihany koa dia nanome ohatra tonga lafatra ho antsika tsiraray avy. Tsy tonga izy mba hontompoana fa mba hanompo sy hanolotra ny ainy ho famonjena aiza ianao, ho famonjena ny maro sy ny olona rehetra. Raha tena mpanaraka an'i Kristy isika eo amin'ny fiainantsika dia antsoina koa mba hiaina tsy ho an'ny tenantsika fa ho fitahiana sy ho famonjena ho an'ny hafa. Manome lesona lehibe ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany ary mampianatra antsika ihany koa ny amin'ny tokony ataontsika satria ny fitiavan-tena dia voaresaka matetika tato satria anisan'ny singa iray amin'ireo sakana lehibe mampisaraka antsika amin'Andriamanitra izy io ary tsy afaka maneho ny fitiavan'i Jesosy Kristy isika raha mbola ny tombontsoa antsika ihany no katsahantsika sy ataontsika laharam-pamena eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro io. Tadio ihany koa fa miantso antsika Andriamanitra mba handany izao ary anatanteraka patokiana ireo adidintsika ary hanao ihany koa asa soa amin'ny hafa, hanampy ny hafa amin'ny lafiny maro samihafa. Izany no lalana no safidian'i Jesosy Kristy ho antsika tsiraray avy. Izay ihany koa lalana izay nandehanan'i Jesosy Kristy ary amin'ny mampanara-dian'i Jesosy Kristy antsika dia tokony izay koa ny izorantsika. Ny fiainana natokana hanompoana ny hafa ihany koa raha lasaina bavy-malala no mitondra fifaliana sy fiadanana marina. Izany hoe rehefa manompo ny hafa izany tsika dia manana fifaliana ao anaty, manana fiadanana ao anatintsika ao satria manompo ny hafa isika, manao tahaka an'i Jesosy Kristy ary ianao an'izany ho fiainantsika mihitsy amin'ny androm-piainantsika rehefa mampiasa ny fotoanantsika ihany koa tsika sy ny herintsika ary ny fananantsika ho fitahiana ho an'ny hafa dia tsy vitany hoe mampifaly an'Andriamanitra ihany fa voarakitra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny asa rehetra atao am-pitiavana. Izany no fanomanana antsika hiaina miaraka amin'ireo mponiny lanitra maro samihafa izay samy mikatsaka ny sambatra ny hafa izany. Raha lasaina bavy-malala, ny fiainana kristianina dia fiainam-panompoana mihitsy izy io. Tsy antsoina hiaina ho an'ny tenantsika isika fa hanaraka an'i Jesosy Kristy amin'ny fanompoana sy ny fahafoizan-tena rehetra. Ary rehefa mandresy ny fitiavan-tena isika ary miaina ho an'ny hafa dia mahatsapa sahady ny fifaliana sy ny fiadanana avy any an-danitra. Raha lasaina bavy-malala, miantso anao ny Tompo amin'ity anio ity. Manasa anao amin'ny fomba manokana izy mba handinika ny antony tena iainantsika marina. Mandeha araka ny planin'Andriamanitra ve ny fiainako sy ny fiainanao? Moa ve ny tombontsoanao ihany no katsahinao sa efa manolo-tena ho fitahiana ho an'ny hafa ianao? Aoka ianao sy izaho hibanjina an'i Jesosy Kristy, ilay mpanompo lehibe indrindra ka hanahaka ny fitiavany sy ny fahafoizan-tena. Engane isika tsiraray avy mba hiaina isan'andro ho an'ny voninahitr'Andriamanitra sy ho famonjena ny hafa, mba ahafahantsika hiara-monina amin'ny olom-boafidy any amin'ny fanjakana mandrakizay. Ombanao ny fomba manokana ny Tompo ary andeha hoentsika ambavaka izany tenin'Andriamanitra izany mba hitondra vokatsoa ho amin'ny fiainantsika, hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao noho ny teny menao anay tamin'ity anio ity. Meteza mindra foa melany elokahy tsiraray avy. Ankehitriny dia nampianarinao izahay fa zava-dehibe eo amin'ny fiainanay ny fiainana izay manana fanetretena
ary tsy sitrakao, tsy hitondranay amin'ny fiadanana ny fitiavan-tena. Koa ampianary mandrakariva izay mba hiaina araka ny sitraponao, ka anao lara-pamenanao eo amin'ny fiainanay, ka ny fiainanay dia ho fiainana feno fanompona ny hafa, ary ahita taratra ny manodidina anay fa manana anao izahay eo anilanay mandrakariva. Tahianay amin'ity tontolo andro ity amin'ny anaranao Jesosy no hanoina sainga tanany vavaka. Amen.